25 Matthieu 6 manomboka 25 à 32 ngamba izay fa ozy izy ne vous inquiétez pas ozy izy de votre lendemain noavinao rehetra ny lendemain noavinao rehetra fa tsy hoe ny ampitsonao fotsiny fa noavinao rehetra fa zao minoan Jesosy Kristy tompo a vonjenonao sy ny ankonanao tain'Andriamanitra ianao vavakytsika azy ray masina amin'ny anaram-berin' Jesosy Kristy tompo mankasitraka anao zay fa ianao le Andriamanitra tsy mio ianao le Andriamanitra lehibe indrindra ianao le Andriamanitra tsara indrindra Andriamanitra mipromettre ianao fa zay mino an Kristy tompo zay mandray ny fanahiny dia tonga zanak'Andriamanitra ary mandova ny fiainana mandrakizay alleloia oh Jesosy Kristy tompo misaotra anao zay misaotra anao zay ny amin'ny sakrifisy vitanao nanohan'ny nofonay aty ambony tany mba handovanay le vidiviny le fahasalamana feno zay raisiny tsiraray avy mahitanao fa ianao reradreraka io raiso ny fanasitranana raiso ny hery sy fahefana amin'ny anaran'i Jesosy dia mitsangatsangana mahitanao fa salama ianao ambadika zao mahitanao zay reradreraka teo vaky ny fonao reraka ianao tahaka ny araroton'ny olona ianao raiso ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy raiso ao ambadika zao fandahaza zao raiso ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo raiso ny fanan'Andriamanitra zay consolateur raiso fa izy irery ihany afaka miconsoler anao izy irery ihany afaka manohana anao ary raha tsy amin'ny heriny tsy vitanao mihitsy misupporter an'izao zavatra tsy vitanao misurpasser an'izao zavatra miatra aminao zao soka fotsiny fa anao dia misaotra ray misaotra Jesosy misaotra anao fanay masina fa misaotra anao ny amin'ny teninao ny amin'ny testamenta vaovao zay menao zay siniavinao tamin'ny rany Jesosy Kristy tompo fa ny zavatra rehetra ary heritaziko ny zavatra rehetra noho ny anarany masina raiso ny fiadanan'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fanasitranana feno amin'ny anaran'i Jesosy ary raiso ny anjara heritazonao amin'ny Kristy fa zay tarihan'ny fananan'i Kristy ihany izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra mandeha any dia aza misalasala tsony aza mieritreritra n'izay ho avinao fa tavy ny sitrapon'Andriamanitra dia efa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra dia afaka ianao tsy handeva zao tontolo zao tsony dia mifandovanao amin'ny lanitra sy mifandovanao amin'ny lanitra dieny ety ambonin'ny tany araka ny teny Jesosy hoe atao ny sitraponao tahaka ny any an-danitra ny ety ambonin'ny tany dia izay no lalanao manomboka androany mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filanofitsony ianareo amin'ny anaran'ny Jesosy avy Nazareta amen Yesu fait quelle mission de manao veloma mandram-peona manao 06 65 03 77 73 06 65 03 77 73 ny laharana zay afaka ifampiseraseratsika da in'Andriamanitra tompoko